ao eo alohanay. Ialaovy izay Andriamanitra amin'ny toe-ponay tsirairay avy. Mba ho mpiankohaka marina izay Andriamanitra. Mba ny fiainana mihitsy ny Jesosy Kristy no fiainana mpiankofana eo anatrehanao. Tsy ny fotoana tahaka an'izao no tokony fotoana mpiankofana fa ny fiainana mihitsy ny tokony fiainana mpiankofana Andriamanitra. Tsy ampin'ny fotoana Jesosy raha eto fotsiny no anekena iankohaka sy andohariko eo anatrehanao. Raha eto fotsiny fotoana izay ahafahanay miaiky fa mpankatohanao izahay. Fa ny fiainana mihitsy Jesosy no kofeny fankatoavana anao Jesosy. Tatsika androso amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Hitomba amin'ny fankatoavana an Jesosy. Ka ninona zavatra mety mitranga dia mintsika fa eo an-tongotry Jesosy no mety amintsika indrindra. Eo ankianjy izay akaiky ianao no mamy tiay. Eo ankianjy tsika indraindray mbola mandre zavatra hafa satria indraindray tsika diso tongotra iankofana fa ilay vehivavy rehefa dia hotorahana izy dia tsy nahena ankoatra ny tenin Jesosy. Androany dia mila ataovy azo antoka hoe eo anatrehan Jesosy ianao miankohaka androany. Tsy tongotr'olona ny enjehanao na tanan'olona ny enjehanao. Tsy tonga eto ianao hijery olona na sanatria anarak'olona sanatria nanaraka vondrona fa tonga etsika vokatry ny fitarian'ny fanahy masina. Tsy misy amintsika terena tany an-trano tany andao hivavaka. Ary vavolombelona be mahatonga anao tonga eto satria vao marina taminao ilay ten'Andriamanitra milaza hoe tsy misy mahay manatinao izy ny ten'Andriamanitra raha tsy natao amin'ny fanahindraiko. Mivoninahitra Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina tao anatinao izay nitarika anao tonga eto androany. Amin'ny voninahitra Jesosy ianao. Ndao tsika tsy hitodika mankany amin'ny zavatra tsy avelan'Andriamanitra hitotiantsika. Fitodika mankao amin'ny Jesosy Kristy. Satria hatramin'izay tsy niovy izy fa fitiavana ho antsika tsirairay avy. Natahaka ny ahoana zavatra nitranga, natahaka ny ahoana mety endriky ny toe-pontsika dia tsy niova Jesosy fa tiantsika hatramin'ny voaloha ka hatramin'ny farany. Ary ny ahafantarana fa velo anatinao Kristy dia manana ny toetrany Kristy ianao. Ary voalaza fa ny ten'Andriamanitra mihitsy milaza hoe Jesosy Kristy tsy miova mahatsinyora mandrakizay. Efa tianao izy maly, tia izy androany, tianao izy rapitso, tianao mandrakizay izy. Ianao tiay, tsy miova fa mandraky izay. Tiay ianao tiay, ianao tiay, kanao foana zao endrizay Tompo mbola tiay ianao. Alleluia, alleluia, ianao tiay, ianao tiay, tsy miova ianao, fa mandraky izay. tiay ianao, ianao tiay, kanao foana zao rehetra izao Tompo. Alleluia.
Jesosy fa tianay foana ianao fotoana rehetra. Misaotra fa tianay ianao tsy misy fetra ny fitiavanao Kristy Jesosy. Alleluia. Misaotra fa tianay ianao Andriamanitra. Misaotra fa ianao no matoy izao anay Andriamanitra. Misaotra fa ianao no manangana anay Jesosy Kristy. Alleluia. Alleluia. Ndao sandratsika ny tanantsika amin'izao fotoana izao teniny mihitsy. Misaotra toko fa mbola tianao foana ianao. Nataka ny eona zavatra nitranga Andriamanitra dia ianao teo foana ianao. Alleluia. Tsy namelanay ho very ianao fa ianao tianay tamin'ny fotoana rehetra Andriamanitra. Manangana sy manintsy ary manamboatra anay. Misaotra Jesosy. Alleluia. Misaotra fa tianay ianao Andriamanitra. So rehetra mety afaka mamelamosina Andriamanitra fa ianao manome fitiavana. Misaotra fa izany mihitsy ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainako isan'andro satria tsapako hoe tia ianao Andriamanitra. Tsy manary ianao Jesosy Kristy. Alleluia. 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 Ndao anao fitoriam-pitiavana an Jesosy amin'izao fotoana izao. Tasitraka ao dia tiako mihitsy hoe niteny any avy any fonao mihitsy ny anambaranao ny fitiavanao an'Andriamanitra androany. Aoka tsy niteny ny olona ny averinao fa teny mihitsy hoe tiako ianao Jesosy. Ilay fomba fanehoanao fitiavana mihitsy. Alleluia. 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 Tory fitiavan'Andriamanitra amin'ity fotoana ity. Antsika zatra mangataka tsy manana fotoana akory anambarana fitiavana. Fa ataovy ity fotoana maraindray ity tenenao mihitsy hoe tiako be ianao Jesosy. Satria ianao no antom-pisiko hatramin'izay Jesosy. Ary hijery ianao Andriamanitra. Ary amin'ny heriko rehetra Andriamanitra. Ho tia ianao Jesosy. Anaiky ianao Jesosy. Hiankina aminao Andriamanitra raiko. Alleluia. 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 Ny fifantohana rehetra Andriamanitra dia mitodika makany aminao. Ny fonay omena ianao Jesosy. Tsy jery zavatra hafa izay Andriamanitra, tsy fantoka amin'ny zavatra hafa fa ianao Andriamanitra. Tahaka ny Lazarosy rehefa mivoaka amin'ny fasana vao anatin'ny maizana. Vao mivoaka ny fasana dia ianao Jesosy no hitany. Tahaka an'izany koa Andriamanitra izahay. Tsy jery zavatra hafa ankoatra ny fifantohana aminao Andriamanitra. Mijery anao aho, tsy atahotra io. Mefahitana, ahita toy ny finjerinao. Mijery anao aho, fianao no mpamonjy. Mefahendrena anao izay tokony atao. Eo anay Andriamanitra ny fahitana fany mahita ny sitraka ny fonao Andriamanitra. Eo anay fahendrena fany manana fohendry eo fanatrehana sy ny fitarianao mandrakariva Jesosy. Ka tsy hanaovana zavatra ivelany ny sitraponao Andriamanitra. Alleluia. Mijery anao aho. Tsy atahotra izay Jesosy. Mefahita, ahita toy ny fijerinao. Mijery anao. Fianao no mpamonjy. Mefahendrena anao izay tokony atao. Amin'ny heriko rehetra Jesosy. Se o mandakizai
Jesosy eo amin'ny fiainanay manjaka feno anatin'ny fiainanay Andriamanitra alleluia Jesosy eo marina fa tsy misy zavatra afaka raisiny eo misy anay tsirairay avy eo amin'ny fiainanay Andriamanitra fa ianao mihitsy no ilainay ameno anay tsirairay avy Andriamanitra alleluia alleluia manjaka Jesosy alleluia manjaka Jesus oh alleluia manjaka Jesus amin'ny andro piainako sy omandra asalaton'ny tanao tenen'ny Kristy alleluia 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 totsika moro zany alleluia manjaka Jesus manjaka Jesus alleluia manjaka Jesus oh alleluia manjaka totsika mafy an'izany alleluia manjaka Jesus amin'ny andro piainako sy omandrakizay sy omandrakizay alleluia manjaka Jesus alleluia manjaka Jesus zany fifalianao hoe manjaka eo amin'ny fiainanao Jesosy asika alleluia mafy be ho an Jesosy alleluia alleluia andao tiaka mafy ho an Jesosy a dia mahaza ho toerana azafady tompoko tonga dia mandrosoarintsika alleluia voninahitra an'Andriamanitra ihany afaka mijefa volombilona teo amin'ny zavarany totompo tamiko zavatra anankiray taritako azy dia miteny aminao hoe mampatsiahy antsika zany fa ny fahafatesana sy ny fiainan'ireo olona tsy hoe misy ilanenina be fa kely narary misy aretina azo anazy zay any amin'ny faritra nefana any dia filazan'ny olona azy hoe ino izy dia kely be vodina hoe bainomby orne ohatrany misy mondry iny izy ohatrany amin'ny nofo zany dia marary be dia avy eo miala le izy dia sitrana aretina tsy tokony dia naninana le izy fa nena lasa nanao abse lasa eraky ny lamozika iny tonga dia feno nandeha dokotera tany nanao vakansa tany amin'ny hvkl-mission Tanarivo dia nitsindrona antibiotika dia vao maika ny ombo le izy dia ozy le olona tonga dia Tanarivo hoe manatona spécialiste dia vao tonga tamin'ny dokotera ny ampisony iny dia tonga dia hospital de zona izy izy dia manao analyse any amin'ny institut Pasteur dia tantan daholo le izy dia raha pitso ny spécialiste ny bay izy tonga ao raha pitso vao tonga le spécialiste amin'ny bay ny ampisony iny dia anao didina androany dia androany izy izy dia tonga dia zavatra fa teniraka lamosiko ty dia tsy sakafo nomboka tamin'ny 7 maraina amin'ny efatra vao tonga le olona dia retinao dia navoakany daholo zany zavatra maro samihafa dia mandidy anao natony amin'ny teny français amin'ny teny gasy manao hoe roetsy 10 millions tsy miantoka fanafody izy tsy miantoka ny bloky tsy miantoka ny anina zany dia teo niodikodina teo rehefa niodikodina teo dia ahoana ny garant tsisy garant izy izy dia niason'ny ray aman-dreny moa izy ray aman-dreny manao hoe niala afara ny tena aingana taonareo izy izy dia hoaiza ary dia misy dokotera ny meny dia ilay dokotera moa tonga teo rehefa arivan'iny za fa manomboka faible manomboka amin'ny 9 dia io sy tsy anatin'le domaine fa misy olo ameko anareo rehefa tonga tany moa zany dia jerena tsy tokony mbola didina anao fa misy zavatra mbola ena mila zaka tretena dia tena sorina ny tompo fa tateorina le olona vao ny teny manao hoe raha tamin'iny no didina dia maty ozy izy satria tena hoe sorina ny tompo zany dia tena teniko antsika hoe tena hoe tsy lavitra ny fahafatesana eo akaiky eo ihany aza veriny hoe koka dia tsy maninona io ohatra dia manarakaraka izay zavatra
tena namatsy ny a Jesosy ireo olona, mamatsy Jesosy. Faharoa andro fotsiny zay fa misy 6 millions vola laninay. Dia findra tamin'ilay toeram-pitsaboana anankiray eo manodidina 900 000 isan'andro. Nefany 4 andro tao. Dia manarakaraka izay zavatra izay manao zatsy hoe didina hoe atao local fa tsy maintsy général. Dia fatantsika tsara ny général zany fa matevitevina. Fa sorina ny tompo fa tena mamatsy Jesosy. Ary tena zavanakay tena nisy nakasika ana misy zavatra tiako hohanina zay manodidina 20 000 ariary eo le izy. Dia teny tamin'ny vato dia vidiana avy eo izy voaka ao satria le vola be dia be mivoaka eo ary tsy tazaina ipena an'le izy. Dia za tsy mivavaka ny ampison'iny tonga mamanay hoe misy tany tiananay avy an-dafy ty zavatra meko anao izy le zavatra tadiaviko mihitsy tsara le izy fa nakasika foko hoe eo Jesosy mihaino Jesosy manomeny tsara indrindra ho anao Jesosy teka atsika ho an'i Jesosy. Manarakaraka zavatra tao anatin'le hôpitaly dia tsapako ianao moa tsy manao sekoly tsy manina fa tsy maintsy mandihy ny tena. Mandihy ny tenanao dia hoe nisy olona ny fonako satria nisy zavanakay tsy nety ny fonako dia tia mizaka mila hitsy. Dia avy eo niantso papa manao hoe tase zavatra mahazo anse io mizavatra tsy analanse fa io any efen'Andriamanitra se tsy maty amin'io izy fa mizaka ongotan'Andriamanitra toetra anse mizaka nambaran'Andriamanitra anse amin'io izy dia tsapako le izy. Dia miteny aminao aza miandra an'izay ireo olona raha misy teny tonga dia hohano mety tsy arary io fa misy problème tonga dia hohano teny tsakotsakony teny ho eto ambavaka raha ohatra mila fanampiananao. Ary manarakaraka zavatra izay tena miteny antsika fa tena miaro Jesosy eo foana izy manotrona izy. Za tamin'ny fotoana io tena hoe niditra hôpitaly zany saika maty zany. Avy eo tonga tamin'le hôpitaly dia nisy olona tonga tao tamin'le hôpitaly anankiray olona tsy manina tonga tratrany arrêt cardiaque tamiko eo maty. Dia za moa anatin'ny hôpitaly zany misy fotoana tsy tafivavaka mihitsy ay Jesosy otsy voateny amin'ny voalohany zany dia zay fa sorana tompo misy mivavaka. Dia tao eo dia mivavaka ho an'le olona le ao anao dia mivavaka ao an'ny manoka fanafafatesana zany. Dia maty le olona anankiray dia nisy olona tonga manaraka indray dia olona tonga marary niakatra tampoka ny tension 26 dia tratrany fracture tany amin'ny fony tany. Dia tena hita koa misy fanafafatesana zany tany an-trano ordinateur mandeha tsara reo simba tampoka tsy velona tampoka teo simba ny any amin'ny trano rice cooker ny jiro. Dia hatramin'ny fianakaviana maty tena hoe tsy misomonga ireo olona ny devoly fa tena tendringana antsika izy fa miomana foana tsika miambina mandrakariva. Ary farany dia tena misorana tompo amin'ny zava-rehetra zany rehetra zany Jesosy teo tena mitenanao izy eo foana izy na tsy minora antsika tiantsika izy misaotra manokana an Jesosy ny amin'ny zany rehetra zany. Dia sorana ny tompo ihany koa ny olona rehetra izay nataon'Andriamanitra ny mivavaka ao anahy fa tena tsapaka mihitsy fivavaka marina zay mahery indrindra tena nisy mivavaka fa nisy fotoana tsy tavivavaka. Ary misoran'Andriamanitra ihany koa tamin'ny alalan'ireo olona izay be dia be izay tonga namangy na tany an-trano na tany amin'ny hôpitaly fa hita hoe hery misy le olo mamangy anao zany. Ary sorana ny tompo manaraka dia ny olona nataon'Andriamanitra fitaovana izay namafy tamin'izany rehetra zany na fantaranarina tsy fantaranarina ho an'ny tompo voninahitra dia raina Jesosy. Lay teka mahafoana Jesosy tsika dia maniazo manaraka azafady. Fetana Jesosy Kristy eo amintsika rehetra tompoko hanome voninahitra an Jesosy ny amin'ny zavatra nataony teo amin'ny fiainanay. Nisy fotoana ilay zanak'ilay faran'iny zanak'ilay faran'iny tamin'ny mbola kely izy dia vao mianjery izy dia tonga dia mandoa dia tsotsofina be mihitsy izy vao verina ny aina tsy fantatra hoe inona mahazo anazy fa matetika zany izy na mianjera kely fotsiny arany dia tonga dia ohatr'izay foana zavatra mitranga. Dia isaorana Jesosy fa ny fanahy masina sy Jesosy tena miasa amin'ny fiainanay dia tsy nitantarana tamin'ny olona ilay izy dia tsy niresahanay tsy resahanay mivady mihitsy fa rehefa mitranga izy dia oay manino ty zazy ty dia nandroso teny izay nanaraka an Jesosy tena tamin'izany zay zany fiatomboan'ilay fiarahana amin'ny Jesosy zay ny tena hoe sedra voaloha zany hoe Jesosy ohatr'izao ilay zaza fa rehefa nandeha niaraka tamin'i Jesosy teny dia sitranao azy ilay zaza tsy nentina hiambavaka ilay izy hoe le entina mavaka matetika ireny fa sitranao azy ilay zaza fa zay fiatomboan'ny fiarahana tamin'i Jesosy fa sarotra be lalana miaraka amin'i Jesosy kanefa izy miteny hoe ny teniny milaza hoe manoatra ny mpandresy sika
amin'ny alala le ty atsika dia mandresy foantsika isan'andro amin'ny alalan'i Jesosy dia tsarovy fa indraindray tsika mieritreritra hoe marary ohatra ny andohantsika dia hoe petra fa afaka ho azy eo hoe fa Jesosy manasitrana an'iny satria ny tenin'Andriamanitra milaza hoe raha tsy izy dia tsy zavatra ary. Jesosy zany manao an'ilay izy, Jesosy mikarakara an'ilay izy. Dia ao anaty tafiritsika be dia be zavatra mahazo any anatin'ny fotsy any, anatin'ny saintsika any, miasa saina be tsika. Fa kalma fotsiny ao anatin'ireny rehetrarehetra ireny. Kalma dia Jesosy manao ny ambiny, anjarantsika mifantoka aminazy fotsiny fa izy mikarakara ny ambiny dia voninahitra ao an' Jesosy rereny. Manaraka tokoa. Tain'i Jesosy daholo tompoko. Izory indray androany nambara ny fahatsarany Jesosy amerinazy ny hoanazy rery ny voninahitra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ny fijoroako eto androany dia fiainam-piombonana hvkl-mission izay efa régime antsika eto zany. Dia travaillen'i Jesosy atsika foana koa amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Resy lahatra be tamin'ny maraina hoe tsy manana issue tsony Jesosy. Fa ny communion ny issue tena hoe ngeza indrindra. Ny fiombonako aminao no zavatra lehibe indrindra amin'ny fiainako. Tao anatin'izay dia nisy toritena latsaka teto nisy fotoana hoe communion satria. Dia tao anatin'izay nanana etaeta be hoe midina ny teny Jesosy fa za mba ho isany mba tena hisitraka ankatoa dia hisitraka ny vokatra izany teny milatsaka eto izany. Tao anatin'izay Jesosy dia nampianatra resaka faharetana ilay ijoroako androany tsy nanam-paharetana mihitsy tao anatin'ny fiatrehako zavatra anankiray raha tsy tao anatin'ny fiombonana. Ny fanjoroako teto moa hoe manana anadazay koa izay mafimafy kely amina ny fisiny zany ny amin'ny zavatra mbola hoe lalovana sy sedraina satria izy mbola ao anatin'ny tena hoe fatorana. Dia tao anatin'izay ako mikaroka foana, misy fotoana mandeha amin'ny herin'ny tenako ohatra mametraka ny tenako hoe za efa olona mivavaka, ka raha mivavaka ho azy dia tokony miova izy. Kanefa ao anatin'le tsy fiovany Andriamanitra misy zavatra takiny aty amiko, fa tsy zany tokony tompo teny fantatra hoe niezaka koa no ampatonga azy hiova. Tsy hitako mihitsy ilay izy raha tsy za mihitsy aloha manetry tena sy manaisitra ny avinavina any anatiko mba hiombona amin'i Jesosy. Dia any Jesosy no manome an'ilay solution ho anahy hoe tsy ezaka ao ilay izy fa andramo ilay izy avotsitra ho anahy dia za no manova anazy. Dia tao anatin'izay konkoa nafahako ny fankahita tao anaty fiainam-piombonana hoe ao anatin'ny ady lalovako izay hitakiko ny fanovana ny hafa dia za mihitsy koa mila miova. Indraindray manko tsika ho anahy manokana, indraindray ako mametraka foana hoe za efa mety, indraindray mametraka foana hoe efa mivavaka, kanefa ao anatin'le situation, ao anatin'le hafa tiako hiova, amin'iny koa Jesosy mi-entraîner zavatra ngeza be aty anatiko hoe aiza ny fiovako ao anatin'izay. Kanefa zany zavatra zany dia tsy ho azo noviana mihitsy raha tsy manaiky aloha anetry tena hiditra ao anatin'ny fiainam-piombonana. Travailler zavatra be dia be tao anatiko zany dia sahako ohatrany hoe nandresy lahatra be an'ala izy andro amaraina hoe tokony ho ambarako ilay izy satria ho anahy manokana dia samy laza mihitsy hoe tsy manana issue any amin'ny situation atrehako rehetrarehetra. Rehefa tsy za mihitsy aloha mamotika ny tenako mamositra ny lohaliko manetry tena mihitsy tena mifampitady amin'ny Jesosy. Ilay izy tsy hoe mitatitra resaka na mitatitra zavatra eo atongotry Jesosy, fa mikaroka mihitsy hoe inona le dialogue, inona le firesahako amin'ny Jesosy. Ary izy à chaque fois aza tonga eo dia mame foana izy, mame vahaolana foana izy ary mame andisy foana izy hoe zao indray ny zavatra dinganao ataonao, zao indray mpa tokony andingananao mba ahafahanao mandroso amin'ilay zavatra tiako hatongavana any aminao. Dia izay ny fijoroana dia ho an'i Jesosy mivoninahitra. Tonga dia asaintsika mitsangana eto angamba izy mivady dia fandimbo miteny fotsiny. Halleluja, tsara Jesosy osy taty teo hoe resaka communion nentin'i Jesosy nampianarany anazy dia
ny nanampianarana Jesosy anahy mifandray le izy ary tena hitako hoe saison mihitsy zao hitondrahan Jesosy atsika dia ohatran'ny tsy nety raha tsy nijory te tsy navela amin'ny fanahy masina dia averiko amin'ny Jesosy rery ihany ny voninahitra resaka moment d'intimité personnelle le izy Jesosy za nisy fotoana taloha tena narary vavony be mihitsy dia nisitranin Jesosy ahako dia nandritry ny tamin'ity dia hatramy dia tsy miverina intsony ilay aretim-bavony dia nisy fotoana zay nanao asan'Andriamanitra tany ambanivohitra be tany dia tena nangatsiaka be dia tany amin'ilay toerana misy popcorn ireny ilay poakatsaka ariary zato ny kapoaka dia nihinana poakatsaka ariary zato tena hoe nalamy be dia be mihitsy dia nihinana vomanga dia ohatr'izay dia rehefa avy eo rehefa tonga taty Antananarivo amin'izay dia tena niverina ilay aretim-bavony tena narary dia tsy nitaraina tamin'ny vadiko mihitsy tsy nieritreritra andeha dokotera mihitsy fa mangataka amin'ny Jesosy zany mametra tanana hoe zava-mantarana zao narak'izay mihino mametra tanana marary izy dia ho sitrana dia raisiko izany fahefana zany dia tsy nety sitrana mihitsy fa vao maika marary tena marary dia rehefa nandeha fotoana dia eo amin'ny telo latsaka fefany eo amin'izay lasa ohatrany hoe nijereko izany ny fotoana dia jereko ny telefona telo latsaka fefany marary ny vavoniko dia apetrako fotsiny ilay telefona dia tena hoe tsy mahamenatra amin'ny teny ity hoe na handritry ny ririnina tena tsy nahavita ny fomaray izany mihitsy amin'ny vavaka tena hoe mangatsiaka be dia tena tsy mahavita mihitsy dia narary teny foana dia nisy fotoana nentin' Jesosy nitokana niaraka tamin'ny mpiara-miazakazaka ao amin'ny Jesosy dia tany dia mbola nametra tanana ihany ahako dia tonga maraina dia miresaka amin'ny Jesosy eo zany dia rehefa tonga maraina dia mitenina ilay izy tatidiaro izy tena miresaka be mihitsy amin'ny alina manofo miresaka ka ny zavatra nitranga dia tena teny tamin'i Jesosy hoe Jesosy fa maninona ary any tsy marina amin'ilay teninao hoe ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana hoe zao famantarana zao ny arako dia efa firy volana izay Jesosy efa ela ihany izay fa tena vao maika ame marary fa inona ary ny andrasanao aminahy dia tena namaly Jesosy hoe zaho ozy izy miandry anao hiantso anahako amin'ny fotoana misy fotoana ozy izy indrasako anao dia nefa ianao tsy mamaly anahy dia io ozy izy na dia mifeo anao miantso anahy fotsiny hoe marary Jesosy tiako be zay ozy izy dia tena hoe le zavatra neniny ankizy hoe tatidiary miresaka be amin'ny alina manofo miresaka zay Jesosy tena resaka tamin'i Jesosy dia tena tena hoe eny ary Jesosy tsy hangataka fanasitrana ty vavoniko ty fa manomboka androany tena hisisika ho eo aminao tena hitako izany hoe tena mitady tsy ampy an'i Jesosy tena tsy nisy mihitsy ny tena marina hoe misy an'izay moment d'intimité zay misy hoe raha mivavaka amin'ny zanaka misy hoe raha mivavaka amin'ny vady misy andreny hoe mandeha sekoly misy mifirahana mivavaka miaraka amin'ny miara-manohy fa le zasy Jesosy zany tena tsy hitany dia nataony nisy le aretim-bavony zany eritretra le pokatsaka le vomanga le rivotra fa tsy zany ke le izy fa tena hoe sary-piaro izy hoe aiza le moment d'intimité anao amiko dia tena hoe andaontsika amin'ny fotoana rehetrarehetra aza mieritreritra na misy aretina misy zavatra mitranga eritreretintsika hoe inona ary ty fa fataro aloha hoe inona ny antony avy ao amin'i Jesosy fa ny zavatra rehetra dia Jesosy ny antony ny amintsika halleloia manaraka io anjarako zany mirina voninahitra ho an'Andriamanitra nijoroko vavolombelona dia ny zavatra nitranga tao an-tanàna nandritry ny fotoana lavalava zay izy mampiasa olona dia nangalatra dia antikely anankiray dia nisorona dia elaela tena izy dia hitako eny an-dalana dia lasa izy tena mahay izy mahay indrindra raha samy piasa dia elaela teny dia jerevako ena lasa malotoloto kely hoanaro ty bandy kely ity dia nisy fotoana izy tonga tao an-tanàna dia mifona izy fona raha misefana dia nindraisina dia naverina dia nandehandeha kely teny dia nangalatra indray tsy afenanareo fa le estradetsika reny le alu le tongony reny namidiny zalahy namidiny tamin'ny kilao dia tenenina zany za kosa tsy malaiky anio fa manolo isany dia nisorona tamin'ny karamana dia nisorona tamin'ny karamana mbola tsy tapitra akory le nala tamin'ny karamana nangalatra indray dia nangalatra indray dia hoe tena ampiakariko zandarima amin'izay kosa lisanoa
raha tsy miveriny ity dia mbola tsy tafaveriny io nangalatra indray dia teo amin'izay dia io zay tena ty kosa tsy mety tsony farany dia le izy koa moa ty moa zany tena ijoroana vavolombelona le izy koa zany tena marina ry zalahy manao dadarabe dia teny taminazy zany dia manodidina hoe ianao tratrany be manaiky ny reny averinao foana izy izy nefa za fa amondrapony aty anatiko hoe amondrako fo izy dia be manaiky zany dia tena nahityko tsy be manaiky na ny andany ty be manaiky ty fotsiny ary dia zay moa zany tao andohako gadraiko lisany satria lazain'ny olona mahatratra amin'ny be manaiky lazain'ny olona mahatratra amin'ny be manaiky dia ho gadraiko lisany fa famondrapony ataoko lazay lisany fa be manaiky dia na rehefa tany nangalatra zavatra nangalatra entana ho alefa ny ivela moa zany zalahy dia tamin'izay moa zany tena sahirana saina satria entana efa vita déclaration tamin'ny douane dia rehefa ohatra ka hoe tsy hita ireo entan'ireo dia lazain'ny douane fa manao fausse déclaration dia somary dia mipanika dia nisy lamina natao moa dia tratra ry zalahy dia rehefa tratra ry zalahy dia nifona indray dia nifona dia za moa amin'io satria zay moa zany tena zavatra tao andohako zay lisany tsy andray hianatra amin'ny fofona zany lisany fa midiny mety amin'ny lisany dia any lisany mianatra zay zany zavatra tena tao andohako tena hidiko any reto fa dia le tamin'le mifona ary moa tena tsy afenina eto ambavaka mba eto ambavaka ty mpanompona fa tena sady nitifiriko mbola zay tsika eto ambavaka tompoko dia rehefa tonga tamin'ny farany rehefa tonga amin'izay tamin'ny fotoana tena hoe fotoana tena hoe le tapitra le 48 heures any amin'ny violon dia ozy mantsy le gendarme hoe ataovy maketo izy rolahy dia lahatra dia tsy aminakeo dia tonga dia niteneniko zao ampiasao amin'izay le be manaiky ny lisany hoe io gendarme io tenena ataovy mamoaka ny lisany zao dia zao raha mahery le be manaiky ny lisany fa raha ohatra aho ka manaiky io gendarme io dia tena manaiky hoe tena mahery ny be manaiky ny lisany ny zavatra tsy trakatsy lisany oa hatramin'izay za mandefa ny lisany isaky ny any ireny famindrampo avy amin'ny jesosy no ahaizako manao an'ireny fa tsy hoe be manaiky ny lisany io zay moa zany teneniko anazy ndana hoa mangalatra any amin'le ndana angalaro moaran'le dadarabe any lisany dia jereva izy raha mahay mamindra fo any lisany hoe inona ny ataony fa zao jesosy any mahay mamindra fo ajanony io dadarabe any lisany io manomboko zao zay zany teneniko anazy ajanony dadarabe any lisany io manomboko zao fa raha ny dadarabe any lisany nangalarany lisany midy lisany fa tsy mivoaka eto ntsony fa famindram-po avy amin'ny jesosy lay mahay mamindra fo za raha za dia efa migadro lisany fa jesosy no ny teny anana tsy hoe ny teny moa zany fa ohatrany hoe manesika atao anatiko hoe arahinao moa manao zao foana dia ahoana raha ohatra za zany le namely be na zalahy teo dia ahoana raha tonga tamin'iny jesosy dia tena zay no teneko any zalahy farany tena hoe zay zany par rapport amin'ny teny pasteur zao tamin'ny sabotsy moa no ohatrany hoe nanesika anazy ijoro ihany koa dia tena hoe zay no zavatra nyteneniko tamin'ny zalahy farany zao za tsy afaka andray lisany ntsony fiarovana ny aiko koa satria lisany mifona dia mahavita zavatra satria miakatra ambony grady foana le zavatra tao lisany dia niteneniko le gendarme hoe zao sazy analofoko amin'ireo tsy mahazo mandeha amin'ny tanàna misy anay ireo zay fotsiny fa aloha zalahy ho afaka esoriko any fitoriana fa tsy mahazo mandeha amin'ny tanàna misy anay fotsiny ireo satria na ny dadany ary matahotra anazy ny dada moa miasa ao aminako dia ny dada moa efa tena nanaovany zalava hoe afaka roa andro ianao dia vita momba anao dia matahotra le dadany dia le dadany koa sahirana le dadany hoe ikahatra ny zanako ny zalahy manao raha menasy ny dadany le dada mitotototo manatitra vary dia miandro mampalahelo kely eny dia raisina moa fanapahakevitra dia nalohana andraisana le fanapahakevitra nytenenako anazy le teny teo hoe ajanony dadarabe lisany io fa jesosy mahay mamindra fo raha dadarabe fikira lisany teto dia fa midy lisany tsy be manaiky le izy fa famindram-pony jesosy alleloia alleloia zao tsika hitsangana zavatra rehetra miara-miasa amen mety aretiny io mety be manaiky ny fiantsony azy
fa ao anatin'ny situation rehetrarehetra Andriamanitra mitaky atsika foana hoe tsika no amboarina. Le olona mety ho amboarina ihany fa tsika aloha dia andaontsika tsy hijery olona fa tsika aloha mila misisika. Mety mbola misy bandy mamely eto. Mety mbola misy bandy mipetsana koa eto. Fa tsika aloha ny amboarina. Asian'Andriamanitra situation mihitsy satria efa iveriny Jesosy. Tena efa iveriny Jesosy dia fananiny mihitsy hoe hatranga le izy mba ahafahantsika mitakosina amin'ny Jesosy mba hiova antsika tena hoe tena azo antoka reto fa miova. Alleluia. Dia ozy izy le témoignage rehetrarehetra teo hoe na ny fieritreretanao raha fantatry Jesosy. Fantatry Jesosy hoe te hihinana inona ianao. Na tsy miteny amin'ny Jesosy ary ianao dia ataon'i Jesosy tonga eo. Mifanakaiky kely ny fiainana sy ny fahafatesana. Fa ao anatin'izany misy zavatra tiany Jesosy ho amboarina, alako, atao anaty koa mba hifankahitako aminy. Tsy manana issue tsika hafa akoatra an' Jesosy. Raha vao mbola mieritreritra ianao hoe mbola misy issue hafa, fa mafy. Tena miantora mafy eo amin'i Jesosy. Fa Jesosy irery ihany ny lalana, Jesosy irery ihany ny fahamarinana, ary tsisy fiainana ao amin'ny vola, fa Jesosy irery ihany ny fiainana. Alleluia. Vao ialany Jesosy angentsika na ray segonda ary reto dia collapse. Tena tsisy ninina fa no Jesosy dia mbola namindrany fotsika. Samy nanao erreur tsika. Fa noho ny fitiavan'i Jesosy dia ndreto tsika afaka mandroso afaka mitsangana afaka manantona an' Jesosy afaka mifikitra amin'i Jesosy fitiavany daholo rehetrarehetra reny. Zazakely tsy fantatra hoe naninona tsy nentina mambavaka akory fa rehefa mandroso miaraka amin'i Jesosy dia sitrana ho azy teny. Eo amin'ny fiainanao koa nge misy azy zany. Tsy voatery ho takatry ny vavaka ao daholo ny zavatra rehetrarehetra fa mandroso miaraka amin'i Jesosy ianao dia afaka ho azy le izy. Dia rehefa ianao mieritreritra hoe way ary to afaka le hanina ary to tika le valim-bavakako tamin'ny efa tamin'ny année 1900 firy no Jesosy. Asandrato ny tananao dia ndao tsika hisaotra an' Jesosy. Raha eo ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Ndreto izay manome voninahitra anao. Misaotra Jesosy fa ianao tokoa ny lalana, ianao ny fahamarinana ary fiainana. Raha vao misaraka aminao zay dia tsy mahay manao na inona, tsy manana lalana hafa izay. Tsisy lalana hafa Jesosy akoatra anao. Dia misaotra ny amin'ireo zavatra be da be ataonao mandalo eto amin'ny fiainanay. Misaotra fa misy zavatra mitsikafona foana ahitana fa mbola tsy tanteraka izay. Dia mila anao fa tsy mahavita manova ny tenanay koa zahay Jesosy. Fa mila anao zahay Jesosy satria raha ianao no manafaka dia ho afaka tokoa zahay. Misaotra ny amin'ny fanovana ny toe-po, misaotra ny amin'ny fahafahanay mahita fa mbola tsy mety izay dia mila manantona anao, mila manaiky dia mila ny tananao izay Jesosy misaotra ny fanasitranana, misaotra ny amin'ny fampahitana fity, misaotra ny amin'ny fanirahana olona avy any an-dafy, mitondra ilay zavatra tsara ho ny tenda amin'ny fotoana tsy hampozana. Misaotra ny amin'ny fierovana ny ainay fa marina tokoa fa na dia misy arivo aza lavo eo anilanay sy ray alina eo ankavanana dia eo ianao miambina anay, eo ny elatrao manaloka anay ary indrindraindrindra eo ianao mivavaka sy mifona ho anay isanandro. Misaotra ny amin'ny famindram-po Jesosy misaotra fa tsy hoe adala akory izay raha mamindra fo, tsy hoe mandaitra aminay akory no be manaiky fa noho ianao dia manaiky anao zahay Jesosy. Noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao iza tokoa moa izay no taky fiovanany amin'ny hafa nefa izay ary mbola ho amboarina Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'ny vanim-potoana, izao vanim-potoana farany izao anamboaranao anay isanandro. Anitsy anay ahafahanay mahatratra ny toe-ponao Jesosy dia tsy vitanay izany raha misaraka aminao zahay fa mila anao izay isanandro. Misaotra ny amin'ny teny izay apetraka ao foana iny ambavan'ny mpanomponao fa raha vao tsisy communion dia tsisy ninina. Misaotra Jesosy fa misisika ianao mamoha anay ao anatin'ny aretim-bavony dia ohatrany hoe isaky ny amin'ny 3 latsaka zany dia marary foana na dia pipi foana na ohatrany tady valana zany kanefa ianao no manao ny réveil anay Jesosy mba hifoazanay, mifona ny amin'ireo fotoana maro izay mody nanaovanay be marenina ny areti-kibo sy ny rivotra ny mahazo tsiny
nefa izay tianao foazina manompoka androany Jesosy dia ametraka anao olohan'izay. Ifo zay rehefa foazinao, hiditra ho amin'ny teny zay, ankatohanao zay. Dia androany Jesosy dia mitenena indray fa mbola ankatohanao ihany zay, ankatohanao foana zay. Ianao no ilainay Jesosy. Dia eto izay mamerina ny voninahitra any aminao. Raisy Jesosy raiso fa ho anao zany ary anao irery mandrakizay, mandrakizay. Misaotra Jesosy. Amen. Andao tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy. Tamin'ny fotoana iray nisedra ty mafy aho, efa mila tsy atany fa teo foana ianao. Ho tsiaro ao an-tsaiko mandraky izay, tsy misy ty ay toy ianao, tsy misy ty ay toy ianao, tsy navelanao oirery teo ao fianona mafa ny ranomasoko, natrakanao ao nomeno fifaliana indray, tsy misy ty ay toanao, tsy navelanao oirery teo ao fianona mafa ny ranomasoko, natrakanao ao nomeno fifaliana indray, tsy misy ty ay toanao. Ho tsiaro ao an-tsaiko mandraky izay, tsy misy mitianay toanao Jesosy. Tsy misy ty ay toy ianao, tsy misy ty ay toy ianao, tsy navelanao irery, tsy navelanao oirery teo ao fianona mafa ny
mafy be ho an'ilay afaka mafany ranomasonao rehetra. Alleluia. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tay tompo daholo izay rehetra tonga eto amin'ny fanatrihan'Andriamanitra indray andro maraina. Alohan'ny hipetrahanao sy hanaovantsika vavaka. Rehefa niaona Maria sy Elisabeth dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Luka hoe nibitaka tamin'ny fifaliana Jaona mpanao batisa tao am-boaka rehefa reny fa teo Jesosy. Rehefa tena mifantoka ianao rehefa tena ara-panahy tsara na zaza ao am-boaka aza etsehany fifaliana eo amin'ny fanatrihan'i Jesosy. Azay ny proof fa tsy hoe zaza normal ny tao am-boaky Maria fa Andriamanitra tonga nofo. Eto amin'ny fanatrihan'Andriamanitra ianao andro maraina ataovy misokatra ny ao anatinao mba hisy fifaliana hivoaka avy any anatin'ny fonao ho tonga eny amin'ny tarehanao ameno ny fiainanao. Satria ny Salamy 1:10 dia manambara fa fahavokisam-pifaliana izy ny eo anatrehanao ary fahafinaretana ny eo an-tany ankavanana mandrakizay. Azarato ny tananao dia tenen'Andriamanitra tompo ny fifalianao no ilaiko. Avy amin'ny fiombonako aminao tonga eto amin'ny fanatrehanao indray andro amin'ny maraina. Misaotra ny amin'ny fahafakina anao ny fiankofana sy ny fiderana hatramin'ny fotoam-panombohana ny fotoana. Ireo témoignage nomenao mampatsiaro anay fa ianao ilay Andriamanitra ny andavanandronay. Misaotra betsaka ary andro amin'ny maraina ihany koa dia tia hisitraka ny fifaliana avy aminao. Mba hisokatra ny any anatiko rehetra ahafahako miaina ny fifaliana ao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Siteka mafy tsara ao an'Andriamanitra mahazo toerana vetivety ary. Salamo 7:100 ny andininy 9:20 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mipotrapotra-dranomaso noho ny alahelo ampaherezo araka ny teninao. Andriamanitra ao amin'ny teniny no mampahery ary mamafa ny ranomasonao. Salamo 7:5 Psaume 30 verset 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa indray mpimasy ihany ny fahatezerany nefa mandritra ny andro iainana kosa ny fankasitrahany. Amin'ny hariva dia misy fitomaniana tonga hivahiny milokala fa noho ny maraina kosa dia misy fiompiana. Amen. Zany salamo zany dia manambara fa possible ny tomany ianao tamin'ny alina. Fa ny salamo dia mampatsiaro fa rehefa tonga amin'ny maraina andro vaovao maraim-baovao dia ny ranomaso afaka hivadika ho tonga fiompiana. Avereno, ny ranomaso afaka hivadika ho fiompiana hoe. Amen. Ary ny teny nomeny tompo antsika amin'ny androany inoko fa mampahery antsika. Ao amin'ny Jaona 2:20 ny andininy 7:10 lohahevitra nampitondraina ny lohateny hoe nahoana ianao no mitomany. Zany no fanontanian'i Jesosy tamin'ny Maria rehefa nitsangana tamin'ny maty izy ka nitady azy Maria, tsy nahafantatra azy Maria. Ny antony fitomanian'i Maria dia io Jesosy efa mitsangana eo anoloany fa tsy fantany. Mino fa hivala ny fanontaniana amin'ity marain'ity ary anana antony ianao hitsika hijery an'Andriamanitra anatena. Fa na inona mety ho antony nampilatsaka ny ranomasonao sy mety nampitomany ianao dia azo esorina, azo ngotana izay rehetra tsy namboleny ray ary afaka hitsimbadika sy hiova ny zavatra rehetra. Ary dia nitehaka ry zareo tao trampokin'olona tao aorianan'izay. Be izay ranomaso efa nalatsaka izay. Ao amin'i Jesosy izy ireny no mifarana. Ary ao amin'i Jesosy ny toky fa tsy hilatsaka intsony izy ireny noho ny amin'ilay antony mety nahalatsaka azy tamin'izany. Andriamanitra tena mpamafa ranomaso. Tao jerevantsika ny zava-natranga teo amin'ny fiainan'i Mosesy dia avy eo hijeryntsika tamin'izay niaona tamin'i Jesosy dia hijery ny fiainan'i Jesosy ahatonga anao hanina antoka fa tsy voatery hitomanja intsony ianao satria misafidy ianao ny hiaraka tsara amin'Andriamanitra. Dia osika afantsika ny Exodus 4:4 ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 5:12 ny zavatra tranga teo anoloany ranomasina mena.
mariana fa teo alohan'ny ranomasina mena zavatra tsy nampoziny zanak'Israely satria ny hevitra izy ireo fa efa mivala mivavaka efa afaka mifanandevozana tapaka mifatorana efa nanaiky farao tsy be manaiky ny nazo amin'ny farao fa Andriamanitra nampanaiky azy tareo ve le fandrika ve zavatra ataon'Andriamanitra dia aviliny devolo zavatra avy aminy tandremo zany mitovy ohatran'le hoe Andriamanitra matafitanao dia avenao miteny fa mifahaizanao no matafitanao mitovy ohatran'izay ihany le izy avily aza mamily lalana ny voninahitra tokony ho averina amin'Andriamanitra renao ve le vavolombelon'ny pasteur atao fa décision 10 anaty 3 minitra dia mety efa tsy tetitsony izy za mahita aloha fa misy raha masoafana fotsitsotro zao rangandro amin'ny maraina aloha tsy haiko zay manjoanao tsika ko tsy anapitony resaka hoe inona dao le manjoanao fa eto fanatren'Andriamanitra zay ny nasaina toriana nasaina ny zaraina ho voafafy efa kalma fotsiny ianao naran'i Jesosy Exode 14:9-16 ko nanenjika azy ny Egyptiana dia ny soavaly rehetra nitarika ny kalesiny farao sy ny soavaly ny fitaingina ary miaramilany nahatratra ny zanak'Israely ny tompo teo amoron'ny ranomasina teo anilan'ny Piahirota tandrify ny Balazefony ary rehefa mbiakaiky farao dia natompony zanak'Israely ny masony ka indreo ny Egyptiana taminy nanenjika azy dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitarina tamin'i Jehovah reo koa izy tamin'i Mosesy motsy nisy fasana vatany Egypta nentinao faty aty an'hevitra zay nahoana nanao zany taminay ianao ka nitondra anay mivoaka avy tany Egypta tsy zao va ny teny lazanay taminao fony tany Egypta hoe okizay fa velao ihany zay anompony Egyptiana aleonay manompony Egyptiana toy izay ho faty any an'hevitra aroa Mosesy tamin'ny olona aza matahotra monareo hoe mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah zay ataonao nareo anio ny Egyptiana zay hitanareo anio dia tsy hitanareo intsony mandrakizay Jehovah iady anareo ianareo kosa angina ary io Jehovah tamin'i Mosesy nahoana no mitaraina amiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso ary aingao ny tehinao dia hinjiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano dia andeha hamaky eo afovoan'ny ranomasina mandiny tany maina ny zanak'Israely amen le teny hoe nahoana no mitaraina io amin'ny dika teny fototra izy dia hoe fa maninona ianao no mitomany mafy ao anatin'ny fonao tety ivelany mpanompon'Andriamanitra sy lehilahy vaositra be tena mahery vaika be feny korazy be mampahery zanak'Israely hoe milamina io fazataitra fa Andriamanitra mahita fa vavy ivelany fotsiny fa le fo resy be matahotra sady tsy mahita zay atao ary mitomany eo anatrehan'Andriamanitra ren'Andriamanitra ny sentim-ponao sy ny fitarainanao sy ny fanirianao ary ny ranomasonao tena akekinao ren'Andriamanitra reny hoe misy fanontaniana ko raha reny manino izy tsy manao ninoninona raha vao ratsy toetra ianao dia tsy manao ninoninona izy na dia reny ary zany mazava angamban'izay satria Andriamanitra dia miseho amin'izay manana ny toetrany Salamy 7:20 dia manambara fa amin'ny olona tsara no isehonao fa tsara ary amin'ny olona ratsy dia tsy miseho ianao fa tsy ho isehonao fa ratsy tandremo zay le manendrikendrika Andriamanitra tsara foana miafina fotsiny izy rehefa tsy omenao le toetra fa izy eo ohatra ny Maria nitomany gogogo be Maria sao dia anao le gardien nangalatra amin'ny fatin'ny tompoko endrikendrehany Jesosy ho nangalatra an' Jesosy ary le antony mampitomany azy efa eo anoloany fa tsy fantany sao dia mitady raison ianao tsy hitomaniana nefa lay tokony tsy ampitomany ianao efa eo anoloanao androany Jesosy Kristy avy any Nazareta Andriamanitra eto ny manontany ny antony nampitomany an'i Mosesy teo amin'ny ranomasina mena nahoana ianao no mitomany miresaka ny antsika senao moa misy zava-magaga zay tsy haiko ndray nga va moa fa ahoana mantiny fa inona dao le nirahana hatramin'izay reny tsy tadidinao nga le ranonely ny kapohana dia nivadika raha ny vovoka ny kapohana dia lasa moka sahirana mihitsy ny lutte contre le paludisme tamin'izay fotoan'izay tany Egypte moka ezarina vononaka mainka ny tombo ny fomba ny antsona ny lalitra ny sobakaka nga adinonao nga reny mahita fa misy olona eto tsy tokony ho mora manadino zay rehetra efa mba nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany tany amin'ny lasany maiky tsika indray hiatrika ny titony ity te fikasana amin'ny titony ity mipopoka be ho anazy zany amin'ny anaran'i Jesosy fa adinonao fa nisy taona be dia be tany aloha efa nijoro mahatoky Andriamanitra nikarakara anao sy namaly ianao
voalohany a aika orinan'ny miracle dia possible mbola misy ny sedra mivoaka avy any Egypta zareo nitsenainy ranomasina mena aza mikiropaka raha nandray fahagagana ianao mbola miatrika sedra ndray tsarovy fa le Andriamanitra tsy namelana ho irery tao anatin'le sedra nivadika fahagagana teo aloha amadika indray ny sedra trehanao androany ho lasa fahagagana satria izy le tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Problemako pasteur tsy manana ny ninina ho raisina ny amin'ny arahako tamin'i Jesosy tany amin'ny pasehako. Misy le izy fa tsy fantatra hoe ny rahanao tamin'i Jesosy le izy fa izy efa teo. Faharoa, misy nitranga amin'ny maha olona tahaka izay niseho teto amin'ny ranomasina mena, tsy hita intsony izay atao, tena tsy hita intsony. Fantatry Mosesy fa vitan'Andriamanitra ny mamonjy, satria fantany fa fahagagana-dehibe Andriamanitra, fa tsy takatry ny sainy le fahagagana hitranga, fantany fa hamonjy Jehova. Iza moa izay hamonjy Jehova izay? Na Jehova ny mamonjy Jesosy, satria izy miteny ho hitanareo izy mifamonjeny Jehova. Ny ao anatin'ny fo Moizy tsy haiko izay hitranga fa hahitan'i Jesosy nareo io. Ary zany ihany koa ny tokony ataontsika ao anatin'ny fotoanany sarotra, ampitodio hijery an'i Jesosy ny fonao. Ary zay nafinaritra tamin'i Moizy teto, fantany fa hamonjy Andriamanitra fa tsy hainy le direktiva satria izy nilaza hoe mijanona nefa Andriamanitra niteny hoe mandrosoa. Ao ve? Hozy izy Moizy ho hitanareo famonjeny Jehova. Ny heveriny dia hoe mijanona kely tsika mba maka saina kely. Miangavy an'izay tonga manatrika atao hoe aka saina kely zay pastera. Tsy ho avy kely amin'ny heriny fa maka saina kely. Ny direktiva ao anao dia mandrosoa. Tsy misy akoatra ny mandrosoa. Nanotr'Andriamanitra nanokatra ny ranomasina mena hiampitany zanak'Israely. Ary mbola nanotr'Andriamanitra nampikatona ny ranomasina mba hitelona ny Egyptianina ny ranomasina. Ary boky Exodosy ny teny fa hitelona ny Egyptianina ny tany. Zany hoe tonga dia ny vava zany ny tany tao ambanin'le rano hitelona ny fahavalon'ny joro anelingelina ny plan'Andriamanitra ho amin'ny firenena izay nividiny. Nisy fruit de l'esprit na nisy vokatra atao, vokatra mifanahy, fantatsika loatra hoe nisy toetra atao. Nisy toetra nety tamin'Andriamanitra tao amin'ny Moizy na tonga n'Andriamanitra niasa nanotrona ny Moizy mihoatra noho izay takatry ny sainy. Ny takatry ny sainy dia hoe iseho ny famonjena, fa tsy takatry ny sainy ny fomba isehony le famonjena. Tsy mampaninona, tsy ho aro takatry ny sainao daholo ny lalina hitondran'Andriamanitra hampandresy ianao. Tamin'ny an'i Jesosy anie tena nahafinaritra be. Hozy izy ny Jios sy ny Romanina miseho mpamonjy io Jesosy io. Io dia vonjivonjeny daholo ny olona marary sy ny eraky ny Israely sady lasa ny rakitra. Zay ny tena lahelony. Tena maro zay ny tena problema be an zareo. Satria ny akabeazany efa tsy velona intsony ho an'i Jehova, fa velona ho an'ilay privilège misokafana ho amin'ny mpisorona. Dia zao ny tao anatin'ny fony, ianao ve mpisoron'i Jehova dia miketrika hamono olona, zay fotsiny ene. Dia izy nefa le heverina fa ray aman-dreny be, mpisorona be kaifa ny anarany. Ianao zany mba antenaina ho ray aman-dreny be ao tanàna, ianao ke Père Noël fotsiny ke. Ino ny anatin'ny fony? Mila vonoana ny olona anankiray hamonjena ny firenena. Mody manao mampalahelo nefa olo ratsy toetra be. Dia hainao ve? Rehefa nivonoany Jesosy dia nijanona ny asa-pamonjena hita maso, fa tanteraka ny asa-pamonjena ara-panahy. Aika le zavatra navelan'Andriamanitra hitranga, zay mihitsy le lalana tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka dia hampahely antsika miaraka eto ny tompo, tsy haiko inona ny lalovanao. Fa ao anatin'io aza gaga raha iza taitra raha velan'Andriamanitra hitranga, fa manana planina tsy ho takatry ny sain-dalina Satana ho alalinina mandrakizay ny Andriamanitra ao.
eo ampamononan'i Jesosy zareo nihevitra fa hitsahatra ny asa-pamonjena, ry zareo ke nanosika mba ho tanteraka ny asa-pamonjena. Ka ny zavatra mitranga manohatra anao hatreto mitsiki aoka ny fonao anaiky ho fafana ny ranomasiny amitavanao fa miara-miasa asoa reny le heverina fa hosakana anosika anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raisy moa zany teny zany dia mitsiki dia maherezy ianao eo amin'izay misy ianao. Fa tsy hoe nandray an'i Jesosy sika dia tsy misy ininona mitranga intsony. Reto ary avy nivoaka avy tany Egypta tonga dia niatrika ranomasina mena. Fa tavavoaka foana nefa izy. Malemy fanahy Mosesy. Tsy miady ho an'ny tenany. Tena kekinao mianara tsy miady ho an'ny tenanao hoe. Zay na tonga Mosesy tena amin'ny fony manontolo ny tenenany hoe Jehova no miady ho anareo izy satria efa hitany le izy. Efa hitany hoe rehefa mametraka ny adinao ianao eo amin'Andriamanitra ka tsy miady ho anao ianao ary tsy miady aman'olona ianao ny amin'izay mety ho tombotsoa anao dia Andriamanitra no mijoro miady ho anao. Tsy niady ho an'ny tenany Mosesy ary dia nitsangan'Andriamanitra niady ho an'i Mosesy Israely. Tandidin'ny fijoron'i Kristy zany. Jesosy ihany koa tao anatin'ny lalan'ny famonjena tsy mba niady ho an'ny tenany. Teo amin'ny fitondrana amin'ny fahotan'izao tontolo izao dia tsy niady ho an'ny tenany izy. Ary zay na tonga n'Andriamanitra nijoro niady ho an'i Jesosy. Nanangana azy tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Nosokafan'Andriamanitra ny ranomasina mena satria nisy Mosesy malemy fanahy. Nosokafan'Andriamanitra ny famonjena satria teo Jesosy malemy fanahy. Andro amin'ny maraina ataovy azo antoka fa rehefa miala eto ianao dia hamakivaky ny tontolo andro any tokantrano, hiatrika weekend, hiatrika ny famaranana ny volana, hiditra ny volana manaraka, hijery finale be dia be ny zavatra mety ho ataonao. Dia aoka ianao am'faly amem-panahy aza manozona ny Marokana. Zay pasitera? Tsy tezitsika amin'izareo fa mivavaka. Mety daholo izay ataon'ny tompo eo. Fantatrao ve? Tsy fantatra izay ision izay hitranga rehefa avy eo. Fa mifandresen'i Jesosy efa fantatra fa efa vita, sy efa nitranga ary tsy mampitebiteby, tsy mampiaya. Androany zany ianao raha hijery match eo amin'ny azo fijaliana, tsy isy tebitebena, isy prolongation, sy isy ninona fa tonga dia resiny tanteraka ny fahafatesana sy ny fahotana mba ho fandresenao. Tsy ho resy zany mandrakizay intsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Fa mivavaka tsika mba hita fandresena ny ekipa. Amen. Angatantsika amin'i Jesosy zany. Ilay fisokafana tena tsy nampozy Mosesy mihitsiny. Zay no mampa assistance divine na fanotronana azy. Ohatra le niainany pasteur Franck teo hoe nisy sakafo mba tiany hovidiana. Dia zay le papa. Ny papa to dia mitsinjo calcul fin du mois. Matozany ianao to dia mirobaroba be, tsy mbola papa ianao zany. Zay mihitsy le izy. Soranan'i Jesosy. Dia ianao le misaina iny hoe ka aleo fa mbola misy zavatra prioritaire. Andriamanitra no misaina hoe zay saintsainao tsy hovidiana satria ianao mijoro ray mpianakaviana, zany manome anao le izy. Sady tsy le vita eto Madagasikara no meko anao fa le afarana avy any Epita. Eto isy olona andray surprise avy amin'ny tompo. Satria misy fo zay tafajoro eo amin'ilay tsy miady ho an'ny tenany. Rehefa nanontany ny vadin'ny pasteur Franck hoe tia dada hovidiana ve le izy dia tsy niady ho an'ny tenany izy. Zany mihitsy ny problème atao amin'ity tokantrano ity. Ny anareo fa navidiana fa tsy mba nenahy. Raha zay zao no nataony dia niady ho an'ny tenany izy. Dia mety le tsy le tena le qualité no tonga teo fa nisy tonga ihany teo satria niterena vai manta. Fa rehefa manaiky le fo, Andriamanitra mahafantatra ny tokony atao ho anao. Ary mahita fa andre vavolombelona mafatifaty be aorany androany hoe pastera. Ohatr'izay mihitsy mipozina rehefa eo anany pastera. Ny zavatra ohatr'izao tsy napozina dia sokafan'i Jesosy le izy. Aiza ny amen anao? Tsy efa vita izy teo fa tsy henoko. Lasa ny fahavalo ny sakana sy ny obstacle no sokafan'Andriamanitra ny masony. Ahita ny fanatrehan'Andriamanitra nety sy tamana teo amin'ilay toetra tsara niaraka tamin'i Mosesy. Lasa nanome lalana ny fanatrehan'Andriamanitra ilay obstacle. Tsy Mosesy no hitany. Tsisy rarahiny Mosesy. Tsisy rarahiny ianao. Ianao tsy mampatahotra azy. Fa ny Andriamanitra miaraka aminao. Tamana eo amin'ny toetranao. Iny kosa
ny alehibe ny herinao ny kuizan'ny fahavalinao anao Jehova. Tena kaikinao mpamosavy tsy matahotra anao hoe fa ny devoly matahotra an'Andriamanitra hoe miaraka aminao. Ahoana tonga izy miaraka amiko? Toetra tsara amboarina sy avoaka. Tsy Mosesy no hitany fa Andriamanitra. Ny toepanahy Mosesy mihitsy na so mba avoaka antsika vetivety eto mba hoainao ny mamindra miaraka amin'Andriamanitra. Ozy izy Mosesy, hitanareo io zavatra mitrango io, eo nareo no ahitany famonjeny Jehova. Izy tsy niteny hoe tsy nety tsara. Izy tsy niteny hoe ho hitanareo eto fa misy lehilahy voaositra eto. Ataovy amainina ry Israely. Zay tsy manao amainina eo ozoniko tsy epita an'ity ranomasina mena ity. Hitanareo le kitaitaim-bombona tsy hay hoe ina. Tsy maneho an'i Kristy zany e. Toy izy Andriamanitra hoe sara hoe ny ranonao, sara hoe ny ranonao zany. Ohatra mahita an'Andriamanitra miteny hoe tafasara ka nety. Ny tany anatin'ny fon'ny Moïse hitany zavatra rehetra. Ny any anatin'ny fonao na mety tsy ho teneninao ary nefa tokony ho teneninao dia izay no hitany voary sy ny zavatra rehetra. Tao anatin'le pression namoaka ny tena tao am-pony Moïse. Ao anatin'io zavatra mitrango io tsy hitananareo ny fidiana fa hitan'le mifidinareo hiasa eo amin'ny fiainareo. Ho hitanareo ny famonjeny Jehova. Toy izy Jesosy, ay te hampahitanay ianao andro zareo. Matthieu 17 io hoentiko ianao ny fitendromboatra ny fiovantare ahitanay ianao. Tonga ny eo amin'ny tendromboatra ny fiovantare nivavaka Jesosy, i Moïse tonga avy any nahita ny famonjeny Jehova, le nitoriny tsy fantany fa le niteneniny tao anatin'ny fony, le feno tao anatin'ny fony. Rehefa zay ny tao am-pony Moïse, toy izy Andriamanitra hoe zay zany no aseho etiko, dia niseho Andriamanitra. Aoka tsy hanambomboatra ianao hoe te hita ranomasina mena misokatra dia mody miteny hoe ho hitanareo ny famonjeny Jehova sy ny mpanompony. Ho hitanareo Jesosy tsy ny ampiasainy. Teneno akaikinao ianao takona hoe fa izy no hita hoe ianao mihena hoe fa izy no mitombo. Tsy mahenteaka ao an'Andriamanitra. Zany ny teny fikasana ho ampanao régime. Sa mihena. Toepanahy Mosesy maneho an'Andriamanitra ho hita. Rehefa nitaratra ny tao am-pony Mosesy ny zavatra rehetra, ny devoly, ny jery, ny voary, Andriamanitra koa mahita. Dia ny hita an'Andriamanitra tao am-pony Mosesy dia izao, ahita an'Andriamanitra miasa ny famonjena ny olona teo. Tonga dia epita ny amin'izay famafana ranomasina ataon'Andriamanitra rehefa tonga Jesosy teto ambony tany. Luka 9:1-7 ka hatramin'ny 12 amin'ny aran'i Jesosy. Rindro dia tonga ny lehilahy atao hoe Jairo, mpanapaka ny sinagoga, londo ampisorona, deba tao amin'ny tanàna. Sinagoga. Dia nenkohaka tamin'ny tonga Jesosy ka niangavy tamin'ny hiditra ao an-tranony, fa nanana zanaka vavy tokana tokony 12 taona izy, pomponina kely izay. Ary efa ho faty raha zazavavy. Ary rehefa ny hafa marary dia azenjena kay nareo koa dia marary ny zanakareo dia tsy hoentina any amin'ny sinagoga. Fa rehefa ny azy ny marary, netiny teo amin'ny Jesosy. Raha izay no dia hoentina eo amin'ny Jesosy, aza mihaino an'ilay olona miteny hoe aza hoentina any amin'ny Jesosy ireny. Ny nazy koa rehefa tena raikitra ny nazy hoentiny. Misy mihaino ve? Zay izy tena mipoaka tsara. Nisy mihaino ve? Ozy izy Jairo, boy! Aleo makany amin'ny Jesosy. Satria izy entiny amin'ny sinagoga ohatran'ny lasa. Sinagoga. Ary raha nandeha Jesosy dia nanety lalana azy ny vahoaka. 9:7 ka hatramin'ny 9:50, 49:56. Ary raha mbola niteny Jesosy dia tonga ny anankiray avy tany amin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe tsy mpitoro filazantsara izy fa nitondra filazan-dratsy. Maty ny zanaka vavy. Aza manahirana ny mpampianatra. Ale matory she mody. Isanaran'izay tonga an-tsainao hoe ane niara-lalao ny zantely. Ho tahina izay paskalinina rehetra ny ambadika any.
Anaran Jesosy. Maty ny zanakao vavy e, aza manahirina mpampianatra fa tsisy azo atao tsony. Le antony voanao ny trano tsisy azo atao inina tsony satria ny antony voanao marary ositranina. Le ao tsy marary ositranina fa maty ho finosiny. Tena tsy pampahery koa ty olona ty. Tsy mba hoe mila mody aingana ianao. Fa tonga dia magnitsy be fotsiny. Maty izy. Fa Jesosy raha nare. Maheno resaka Jesosy. Teneniny akaikinao. Maheno resaka Jesosy hoe. Jesosy. Tsy Jesosy nyresahana. Fa Jairo. Fahitan'i Jesosy hoe tsy zaka ny finoany Jairo ilay izy. Dia niditra tseritsy Jesosy. Niady ho an'ny Jairo. Misy Jairo sy Jairinina manatrika eto. Iady ho anao ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Eo izy Jesosy. Jairo. Tsy aiza nefa tena. Za matahotra. Fa ho toizitsika amin'ny programa. Fa rehefa niainga tany ho any tokantranonao. Tsy very lalana fa tsy maintsy ho tongana hatramin'ny farany. Ka izy ene matory fa tsy maty. Ny matory mantsiny azo foazina. Ary ohatran'izay mihitsy ny kamitranga sy manjoy amin'ny fiainanao. Aza mbola mitomany aloha ary tsisy antitomaniana koa rehefa avy eo. Ohatran'ny matory ndaontsika ho any an-trano fa manao lasesy tany ankizy. Tonga dia nitrako Jairo. Amen. So ihany afa nanarika sabotsy maraina saintsaina tao amin'ny tranom-pokon'olona. Manatrehanao le eto zany teneniko. Rehefa tonga tao an-trano Jesosy dia tsy nisy olona navela niara-hiditra taminy fa tsy Petera sy Jaona ary Jakoba mba miray aman-dreny raha zazavavy. Ary ny olona rehetra nitomany sy ny saona azy. Araka ny filazan'ny mpanao tantara ny chercheur dia misy olona zany ao an-tanàna hono mikarama. Zany koa mbola bon. Mikarama ho mpitomany. Reo zany tsy havana tsy anina fa tonga dia ok, iza maty dia ranomaso ohatriny ahoana ny ilainareo. Tena ohatr' zany dia le izy zany mba tiana mihitsy ny mpandalo ahita hoe tena malahelo zay. Ok arany ity reto efatsy reto tena enjana be raha mitomao lafolafo kely. Tsy maninona ataovy ary ohatr' zany io zavatra mitrango io. Dia reo olona zany tonga ao zany dia ny asany dia mitomany maneho fa misy fahoriana. Miova asa ianao rotra ka zany ny asanao aloha. Fa avaka ho anao misy asa tsara lavitra any rahalahy. Misy asa tsara lavitra any ranabavy. Amen. Ary ny olona rehetra nitomany sy ny saona azy. Fa Jesosy nanao hoe aza mitomany. Kay! Fa tsy maty izy. Fa matory. Tonga dia direct be anatin'ny fanahanao mihitsy ny zavatra tenenin Jesosy. Ohatry miteny ianao hoe Jesosy, vers les pneus-ko. Pneu. Vers les pneus. Toy izay Jesosy. Aza matahotra. Fa fiara ny solony. Misy pneu de secours telo ao anatiny. Ankoatra ny efatra mipetaka. Azonao veriko amin'izay ve ilay zavatra tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainao rehefa fafanao ny ranomasinao ka mitsikitsiky ny fifaliana be natao fonao. Satria Isaia 12:3 dia miteny fa amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loha rano mpamonjena. Zany hoe ny olona rehetra mitanondronondrika tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany omen'Andriamanitra ny fifaliana. Aloha. Fa ny olona miaraka amin'ny fifaliana tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra omen'Andriamanitra ny famonjena. Misy olona zany vita fivoriana, fifaliana eto mody. Zay fotsiny. Tsy miteny fotsiny. Fa fanomboana. Fa misy olona efa niomana tampifaliana niala tany an-trano, tonga eto izy misitraka famonjena. Ary nizany izy tonga eto tsisy ho diso anjara amin'izay nomanin'Andriamanitra avy amin'ny teny nametraka fanontaniana ny tompo nahoana ianao no mitomany satria tonga izy hikarakara anao. Asodihaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Io tsara ny impacta ny tenin'i Jesosy. Ary ireo rehetra izay nikaraman'ny tomany tonga dia niome. Na olona tsy mino aza tonga dia hovain'le teny ny etahany. Olona mikarama mitomany vao ny teny fotsiny Jesosy tonga dia tafime, tapaka le ranomaso, mpamafy ranomaso ny Andriamanitra ao. Na pino, na tsy pino,
mietraika ny teny, miantefa ny teny, miasa ny teny. Ary ny ome azy fantatra ny olona satria fantany fa efa maty raha zazavavy. Ary Jesosy nandray ny tanan'ilay zazavavy ka niantso hoe, ry zazavavy miarena. Tody nisy an'izay nodindray nyain'ilay zazavavy, niarina niaraka tamin'izay izy ary tonga de nona. Alleluia. Zany ka teny sotra Jesosy sady manangana ianao no manome fahavokizana. Alleluia. O Jesosy meo haniny io nasainy nomena hanina ary de talanjona ndray aman-dreniny fa Jesosy nandrara azy tsy lazalaza amin'ny olona ny zavatra efa natao. Jesosy teto dia nanova ny ranomasom-pahoriana sy alahelo tao tokantranon'izay ro lasa fanantenana fifaliana sy fiainana. Ilay zanaka vavy narary nantenaina ho sitrana ny lasa maty fa natsangan' Jesosy indray sy naveriny ho amin'ny fiainana. Kalma fotsiny ianao fa indraindray eo ampiantsonan' Jesosy dia meloza ilay zavatra mitranga, dia mila maharaka ianao. Mino ve tsika? Arakaraky ny aingany jairo amin'ny fanetretena eo amin'ny Jesosy maika maty le zaza. Ary zay mahatonga Jesosy mampahery hoe tsy le rainy nanota, tsy ny reniny, tsy le zaza fa zao zavatra zao mitranga dia nisehoany ny asan'Andriamanitra. Tsy ho fahafatesana no anton'izany aretin'izany fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy avelan' Jesosy isy fifanomezan-tsiny eo amin'ny ankohona sy ny tokantrano fa tian'Andriamanitra hiara-hibanjina ny fahafahan'Andriamanitra maneho ny asany sy ny voninahiny amin'izay hitranga rehefa avy eo, rehefa mety ny fonao. Jereo anie vita ny fanafana tany amin'ny tany Egypte, faly ny zanak'Israely afaka tany Egypta hoe paipay ry farao sy ny namany. Ohatr'izany le tononkira tampotampoka teo to dia ranomasina mena be ny baibay amin'ny ahoana. Dia raha vao tsy mahafantatra an' Jesosy ianao dia mety ho kivo hoe inona ihany ary ty eo amin'ny fiainany ty. Tena kekinao isehoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany io hoe io amin'ny fiainanao io hoe avereno isehoan'Andriamanitra io zavatra miseho io hoe ohatr'izay mihitsy koa nitranga teo amin'ny fiainan'izay narary le zaza nantenaina ho ametra-tanana mba ho atsangana sy ho sitrana. Arakaraky ny nanantonina an' Jesosy maika maty. Fa amin' Jesosy ianao nanasa azy tany tokantranonao no zava-dehibe fa rehefa tonga eo izy azo ataony zavatra rehetra. Ny fomba namafany Jesosy ny ranomason'izay nafinaritra be, tsy maty ny zanakao izy fa matory azo voazina. Ilay heverina fa tsy misy antenaina intsony no vitan' Jesosy. Ary nisy toepanahy ao amin'ny Jairo, tonga dia mandray naoty ianao. Nanetry teny Jairo, niankohaka teo amin' Jesosy. Aleon'ny Jairo very voninahitra. Satria ny mpanapaka ny sinagoga sy ny jiosy dia tsy mahazo niankohaka amin'ny olona zay le fijoroany nataony Mordekay tamin'ny andron'ny Estera. Fa aleon'ny Jairo very an'izay voninahitra mampanapaka sy lehibe eo amin'ny fiarahamonina jiosy izay satria te ahita an'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainana izy teo amin' Jesosy. Ny zavatra nisokatra tao anatin'ny fony. Sady very ny voninahiny Jairo no nomeny an' Jesosy ny voninahitra tokony ho an' Jesosy. Anisan'ny nafinaritra tamin'ny Jairo ihany koa tsy nampitovy azy tamin'ilay kapiteny Romanina. Ilay kapiteny Romanina niresaka momba ny fanasitrana an'ilay zanany fotsiny fa ny Jairo andao mihitsy ianao hanetrano. Le fanatrehan' Jesosy mihitsy no nampangetaeta ny Jairo. Tena kekinao aza maika amin'ilay fanasitranana hoe mangetaeta ny fanatrehan'Andriamanitra hoe. Dia niteny Jairo afaka makany an-trano ve ianao? Ozy Jesosy andao. Ozy Jesosy tamin'ilay kapiteny Romanina ho any an-tranonao ozy le kapiteny tsy makany aminay nareo. Ataovy tamana ao atokantranonao sy eo amin'ny fiainanao Andriamanitra sy ny fanatrehany amin'ny alalan'ny toetra tsara. Natoky any Jesosy Jairo, maninona miteny izany? Arakaraky ny nakanesany teo amin'i Jesosy no maika tao maty le zanany, fa tsy novain'ny Jairo ny etaeta hitan' Jesosy hiasa. O Jesosy tsy maty ny zanakao,
matory toy izitsika le ny fanarahana andeha metra tanana mba ho sitrana izy ao anatin'ny toromasony dia ho azytsika izy mahafinaritra amin'i Jesosy amaivaniny izay verinao fa mafy resaka tamin'ny Gideon izy indray mandeha zao teneniny misy firy le fahavalinareo 120 000 ary mahay manisy ianao zany ary firinareo 300 ny sitraka ao hiaraka amiko zao ary ohatry mandringana olona ray no andringananao an'izany 120 000 zany tsotsoron'Andriamanitra ny zavatra rehetra tena kekinao mianatra tsopo hoe tsy manasaro-javatra hoe draindray ne zavatra tokony alama vetivety sarotsika mika io io zao no tokony ananina amin'io le tokony arirarirana hoentina nefa zavatra azo tsorona fotsiny le izy vodio sosisy dia andrahoy dia miara-mihinan-kany zay fotsiny aka le izy misy tsisy ka le inona zany fa misy zavatra azo tsoronao afaka manivaka raha tsy mifona mandoalika amin'ny lela-paladiako ry zareo zafady tsy amela tsy voatery andro amin'ny maray ianao mangetaheta an'Andriamanitra afaka tonga dia mamela tsy mila hifonana ary ianao lay tsy diso indray arany mandeha mifona tanao ny tompo namafany ranomasiny Mose sy ny zanak'Israely teo alohan'ny ranomasina mena Andriamanitra namafany ranomasiny Jairy sy ny ankonany Jesosy iverina tao amin'ilay hoe fanavotana satria tao amin'ny programa amin'ny fanavotana ny zavatra nosokafan'Andriamanitra izay mba ho azonao antoka fa tsy voatery hitomany intsony ianao ary tsy tokony hitomany intsony ianao ao aoriana ny fahafantaranao fa afaka mamafa ny ranomasonao Andriamanitra le efa latsaka zany azo fafana fa le manaraka mitady io latsaka tsy voatery tsony rehefa fantatrao Andriamanitra Apokalipsy 5:1 ka hatramin'ny 9 ara ho tsara naran'i Jesosy ozy izy ny lohatenin'ity verset eo ty chapitre 5 ty ny nandraisan'ny mpanavitra ny boky izay nisy tomboka se 7 sy ny hira natao fiterana azy ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivoany voapetaka mafy tamin'ny tomboka se 7 teo an-tanana kavanan'ilay nipetraka teo ambony seza fiandrianana ary hitako fa indro nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mafy hoe iza n'olombelona mendrika hanokatra ny boky sy hamany tomboka seny ary tsy nisy olombelona mendrika hita tany an-danitra na tatỳ tany na tany ambany tany na hasokatra ny boky na nahajery azy ary nitomany mafy io le ranomaso nitomany mafy satria tsy nisy olombelona hita mendrika hanokatra ny boky na hijery azy nefa raha voatsosokafana io dia veriny zanak'olombelona ary ny anankiray tamin'ilay olona nanao tamiko hoe aza mitomany indro ny liona avy amin'ny fireneny Joda dia ny solofiny Davida no efa naharesy ary izy no hanokatra ny boky sy hamany tomboka seny 7 ary hitako rehefa nitodika amin'izay ary hitako indro fa teo afovoany eo afovoany raisinao tsara daholo misy ny ranomaso dia misy ny asaina jerevana eo afovoany fa zay no mamafa n'le ranomaso indro teo afovoany seza fiandrianana sy ny zava-mananaina efatra ary teo afovoany olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa vovono na natandroka fito sy maso fito dia ny fanafitin'Andriamanitra ny rahana akany amin'ny tany rehetra dinganiko eo ny 9:7 ka hatramin'ny 10:10 ary ny hira firam-baovao izy ka nanao hoe ianao no mendrika aka ny boky ianao no mendrika hamany tomboka seny vovono ianao ary ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra ary efa nataonao mpanjaka na ianko fanjakana efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo ary manjaka ambonin'ny tany izy rehefa avy nivonjena ny zanak'olombelona tamin'ny nahafatesan'i Jesosy sy nitsanganany tamaty dia iny alahady iny Jesosy nanolotra sy nitondra ny rany ividy anao mba tsy ho andevo ny fahotana tsy ho andevo ny filana ary tsy ho andevo ny nofo ary tsy ho andevo ny satana intsony ianao izay vidin'izay le rano nalatsaka teo Kalvaria ho famelana ny heloka ho fanombohan'ny testamenta vaovao le hosotrono anaty kapoka rehefa avao iny nentin'i Jesosy hividianana anao mba tsy ho andevo ny zavatra intsony ianao fa manatompo ary lasa olom-bovidy avereno olom-bovidy tsy
tokony manao zay tiako tsony avy ireny zay. Zay karazana olona tonga saina fa manana tompony vidy azy ary manana tanana tongotra maso fa tsy tompony tanana tongotra maso, manan-tsafidy fa safidy natao averina eo amin'ilay Andriamanitra zay nividy azy. Zay karazan'olona mahafetena. Fruit de l'esprit anankiray atao hoe self control na fahononam-po ny mila avoakanao, ianaranao avoaka. Mifehy ny tenanao ianao tsy hanao zay tianao satria novidiany Jesosy tamin'ny rano ianao mba tsy ho andevoziny ninina intsony. Ao ambadika izay fanekenao zay omen'Andriamanitra anao ny fanjakany. Fanjakany lanitra. Matthieu 9:1-10 ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ny fanjakany lanitra dia eo aminao. Avereno. Fanjakany lanitra eto amiko. Ataovy izao ny tananao. Avereno farany. Fanjakany lanitra eto amiko. Ny fanjakany lanitra dia manova zavatra. Avereno. Ny fanjakany lanitra manova zavatra. Fa ny fanjakan'Andriamanitra atao anatiko manova olona. Ataovy izao raha maheno tsara tsika fa reo no nomeny Jesosy. Ny fanjakany lanitra eo aminao dia manova ny zavatra ratsy ho tonga zavatra tsara. Ny referensa dia ho ampitoviana amin'izay fahatsarana misy ao an-danitra. Le tianao mba hovaina eo aminao. Raha tsy misy ranomaso any an-danitra dia tsy tokony misy ranomaso any amin'izay misy olona miaraka amin'Andriamanitra ka mitondra ny fanjakany lanitra eo aminy. Ny fanjakan'Andriamanitra kosa indray dia hozy izy Matthieu 5:48 aminaran'i Jesosy. Koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra. Avy ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra manova olona, manova toetra ratsy ho tonga toetra tsara, hitovy amin'ny fahatsarana hita eo amin'Andriamanitra tsara sady tanteraka. Ny fanjakany lanitra tsy mahazo miditra ao anatinao satria ny lanitra voary mitovy aminao. Tsy misy voary tokony mifampiditra. Tokana ny mahazo miditra ao anatinao ny pahary anao irery ihany. Zay no mampa-illégal ny possession démoniaque. Ny anjely tsy mahazo miditra ao anatinao. Mailo be zany raha misy miteny hoe ary iny misy anjely tonga miditra ato amiko izy. Miala aminara Jesosy. Jesosy rery mahazo miditra ao anatinao. Zay amin'izay le izy. Sofa misy teny ane mba hahafahanao manary fanina fa tsy zay tenen'ny olona ane dia tonga dia misy olona miteniteny foana ane. Mba fantatra hoe misy olona miteniteny foana. Otranao ihany. Ianao efa niova. Ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao tsy manova zavatra fa manovanao. Ianao le bigizitina be iny tonga dia hovain'ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao ho lasa olona kalma be. Malefaka, tsy mora miakatra tsony. Zany ny fiasan'ny fanjakan'Andriamanitra ao anatin'ny olona. Reo anefa samy nomena tao amin'ny fanavotana. Rentsika le hoe ary nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo satria ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra olona be dia be. Ny zavatra ndresany Jaune eno amin'izay fa ranomaso ndresantsika mantsy. Ranomaso fafana. Nijery ny zavatra tao an-danitra Jaune dia variana. Wow, volamena ny inona ty? Inona volamena e? To mianona fotsiny ianao, inona le volamena? Ny lalana, ny tany, izay jerevana vatosoa sarobidy daholy, le mampanota amin'ny maro sy mampiditra ny an-danitra eto ambony tany reny, hitsakitsahana sy briky. Ianao ve dia mitazona briky anatin'ny tiroarany ny table de nuit anao? Hoe ty briky ty. Ohatran'izany ny vatosoa any an-danitra. Dia nijery Jaune, wow, tsara be. Nijery an'ilay loholona 420 izy, tonga dia loholona mety ohatry ny olona efa nahazo azy taona, fa tonga dia tsara tarehy be daholo miaraka amin'ilay volony milantolanto reny daholo zareo tena rehefa ilay hoe ianao no mendrika dia miara-mikopaka daholo ilay volony zareo. Wow, tena wow. Tsara be zany, wow. Fa mahavariana, le zavatra tsara hitan'ny Jaune tao an-danitra tsy ampy hiazona ny ranomasiny tsy ho latsaka satria nanahitanyireo ary izy mbola nitomany ihany.
mety ho tapitra ho hitanao ny fiasan'ny fanjakany lanitra anovany zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao avy any amin'ny faharatsiana ho amin'ny fahatsarana fa teteny aminao fa mbola hitomany ianao tsy ny zavatra tsara tonga eo aminao no hiantoka ny masonao tsy ho latsatra ny maso intsony fa izy lelo olona aza mijery ny atsarany lanitra jereo ny atsaran'ilay Andriamanitra fototry ny fahatsarana mahatonga ny lanitra ohatr'izao eo avovoany izy zanak'ondry n'Andriamanitra. Ny fahatsarana entin'ny fanjakany lanitra dia tsy ampy ampitsahatra ranomaso. Ny fahatsaran'Andriamanitra rery no tokana mampitsahatra ny ranomaso. Raha ianao zany tonga eto hoe raha za zao mahazo inona re telefônina tsara dia hitsahatra ny ranomasoko. Eny tokoa misy apahana ranomaso mety hitsahatra fa ao aloha kely eo ihany dia mety mbola hitomany ianao satria tsy zavatra azonao no ampitsahatra ranomaso fa Andriamanitra eo aminao. Fa ho azo daholo telefônina anaran'i Jesosy. Zay no mahatonga an'ilay fotoana any an-danitra voalaza ny Isaia 25:8 hoe hofoanany tsisy mandrakizay ny fahafatesana ary Jehovah tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra sady hafa tondromaso ny olona eny amin'ny tany rehetra fa Jehovah no efa niteny. Apokalipsa 21:3-4 ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olony hitoetra eo aminy izy eo aminy mahatonga an'ilay ranomaso manjavona fa tsy hoe ary any an-danitra dia izy kaly tsilany ary izay no mpitsahatra ny ranomason'ny zareo reny. Io izy io zao dia hitsahatra ny ranomasony izy io zao. Izy zany fa tsy izay ny ampitsahatra ny ranomasonao. Ny présence de Dieu permanente ao an-danitra ahatonga anao anantoka fa tsy misy antony tokony hilatsahan'ilay ranomaso satria eo izy manohana anao miaraka aminao manampy anao tsy mamela anao irery tsy mamela anao ho kambody. Ary Andriamanitra hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny ary ho fafany ranomaso rehetra amin'ny masony. Tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo fitarainana tsisy fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ny tena mampitsahatra ny ranomasontsika ry havana dia tsy zavatra ratsy esorina eo aminao na zavatra tsara anampiana eo amin'ny fiainanao. Averiko efa diva marana. Ny ampitsahatra ny ranomasonao tsy ny zavatra ratsy esorina fa ny zavatra tsara tsy ny zavatra ratsy esorina na ny zavatra ratsy anampiana eo amin'ny fiainanao fa Andriamanitra tsara miaraka aminao satria Andriamanitra tsy azo esorina aminao. Andriamanitra tsy esorinao eo aminao no miantoka n'ilay ranomasonao tsy ho latsaka intsony. Zay mahatonga Jesosy niteny eo amin'ny Jaona 8:29 zay naniraka dia eto amiko. Farany tamin'i Jesosy niatrika ny programa amin'ny famonjena teo izy ny Hebreo 5:5 ka hatramin'ny 5:7 tiany Jesosy azo antoka ny rehetra tonga manatrika eto fa efa naka ny toeranao izy tamin'izay ranomaso zay anaran'i Jesosy. Dia toy izany koa Kristy tsy izy ny nanandratra ny tena nompisorona be fa ilay nanao taminy hoe zanaka ianao zany teraka anao androany ary toy ny lazainy eo amin'ny teny afaka hoe ianao mpisorona mandrakizay araka ny fanao Melkizedeka tamin'ny andro nofiny enio amin'izay rehefa nanao fivavahana sy fangatahana nombany fitarainana mafy sy ny ranomaso be tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana izy sady voahainy no ny fahatahorany an'Andriamanitra. Misy sekret ngeza be ty teo amin'ny lalan'ny famonjena hoe ny Kalvaria sedra ny azo fijaliana dia nitomany mafy be Jesosy tamin'Andriamanitra izay tokana fantany fahamonjy azy amin'ny fahafatesana tsy noho ny aminy hoe izy tsy izy loatra fa izy le nitondra ny fahotany zao tontolo zao hiatrika fahafatesana ary mety noho ny amin'ilay fahotany zao tontolo zao dia mety zay le hoe maty dia hidina any amin'ny fiainantsika. Dia iny ranomaso be natrehan'i Jesosy tao anaty vavaka iny iny toky omen'Andriamanitra antsika andro amin'ny maraina fa raha izy nitomany be mba tsy hisy tomany sy ranomaso intsony eny amin'ny masonao. Tsy avy amin'ny fahaizantsika mamafa ranomaso fa avy amin'ny Jesosy niaritra ranomaso be tao anatin'io fangatahana io mba hahatonga anao ho hafa
ranomaso. Tena kaikinao afaka ny ranomasonao e. Salamo 42:3 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ranomasoko no fiahako andro manalina amin'ny anaovany mandrakariva hoe aiza zay Andriamanitra ao. Io ny fotoana nakan'i Jesosy ny toeranao tamin'ny ranomaso. Mba ho androany tsy tomany tsony ianao satria Jesosy naka ny toeranao. Amen. Mahita olona manatrika eto manana antoka izy. Fa ny miaraka aminy Andriamanitra mahavita mamafa ny ranomasony. Andriamanitra mahavita mamaha n'ilay antony mahalatsaka n'ilay ranomaso. Ary Andriamanitra antoka fa tsy avy amin'ny zavatra ratsy esorina sy ny zavatra tsara ampiana mahatonga ilay ranomaso hitsahatra. Fa ny fahatsapanao mihitsy hoe Andriamanitra eo aminao ny mampitsahatra ny ranomasonao. Tsy avy amin'ny fahaizantsika mampitsahatra ranomaso. Tsy vavaka ilay izy. Tsy onction-na pasterany hoe tonga eto androany ianao tonga dia ritro ranomaso io fa calme ianao. Tsy izay ilay izy. Fa nisy Jesosy niaritra tao, izy no nitomany be teo amin'ny toeranao mba tsy hisy tomany tsony eny amin'ny tavanao. Manasanao hitsangana ny voninahitra n'Andriamanitra amin'ny ofa tanana sy fanokafana amin'ny fo sy vavaka. Tenenin'Andriamanitra Tompo, etiko tanatrehanao ny foko. Mba ho marina amiko ny teny androany, ianao manontany hoe nahoana ianao no mitomany. Tsy hamaly eo inona ilay antony. Fa hosokafaka ny atao anatiko, hiaiky sy hahita. Fa tsy ny zavatra ratsy esorina ny tsy ampitomany intsony. Na ny zavatra tsara ho ampiana eo amin'ny fiainako no hamafa ny ranomasoko. Raha ny amin'izany dia mety mbola hitoy ihany ilay ranomaso. Fa ianao mihitsy Tompo no fototry ny fifaliako sy ny fahasambarako. Ianao eto amiko miaraka aminay, eo aminay ny mahatonga ilay ranomaso ho azo antoka fa ho voafafa. Satria teo amin'ny lalan'ny famonjena ny vavaka tamin'ny fitarainana sy ranomaso be ianao. Atonga anay tsy ho latsatra ranomaso intsony. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ny latabatra androany dia latabatra ho amin'ny famafana ny ranomasonao. Ataovy amen nampinoana tsara. Rehefa ao anatinao ny fiainan'Andriamanitra Jesosy ny teny fa nofoko izy ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako izy manana fiainana mandrakizay ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Dia izao no tenenin Jesosy tia ozy izy ny tenako izay nivakiana ho anareo izay natao fahatsiarovana. Rehefa vaky ny nofon Jesosy tamin'ny kapohana azy dia votsitra ny fanasitranana amin'ny lafiny rehetra. Mino aho fa izay fiainan'Andriamanitra izay hameno anao, anarina anao. Tsy ho hita intsony ny fiainanao fa ny fiainan Jesosy ao anatinao no hibahana. Izay fiainan Jesosy izay ampitraka anao ao anatin'ny manahirana, anome courage anao ao anatin'ny ady. Anokafanao ny masonao ahitany fahalebiazan'ilay miaraka aminao ao anatinao, mihoatra noho izay mety ho endriky ny fahalebiazan'ny zavatra manakana sy manohatra anao. Misaotra ray aminaran'i Jesosy ny hafafanay miombona tena sy raha aminao indray androany. Misaotra ny latabatra velarinao anay, misaotra ny famindramponao, misaotra ny amin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaora azy. Niraisin Jesosy ny kapoaka ny saranam-boaloboka dia izao no teneniny. Ity ozy izy ny kapoaka ny fisaorana raha fanekena vaovao izay latsaka ho fambelana ny heloky ny maro. Ndaontsika hisaotra an'i Jesosy fa maro tamin'izay nitranga teo amin'ny fiainanao no efa nijoroany ho lay mpamafa ny ranomasonao. Ao anatin'ny 30 secondes na 1 minute eo dia tiako ianao tena hisaotra ny fonao manontolo an'i Jesosy fa teo izy namafa ny ranomasonao, teo izy niady ho anao. Teo izy nanova zavatra, teo izy nanova anao, teo izy niasa mba hisy fifaliana sy fiadanana ao anatinao. Aza mbola misaina aloha ilay ho fafana rapitso ilay rehefa avy eo, fa ilay efa nifafana aloha hisaorana azy. Misaotra ray aminaran'i Jesosy. Ianao ilay tsy miova omaly sy anio mandrakizay. Ianao ilay mpamafa ranomaso izay nataonao tamin'izany, ataonao amin'ny fiainanay dia misaotra fa be dia be ny zavatra niainanay, ianao niasa nanao an'ireny vavolombelona ireny. No fafanao ny ranomasonay. Misaotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa ho fiaingana vaovao iarahanao amin'ny tomponay fotoana androany. Anananao toky fa izy no mampitsahatra ny ranomasonao.
tononoko aminaran'i Jesosy Kristy tompo a fa vaovela heloko ianao misaora azy. Misaotra anao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra betsaka ny amin'ny fahafahana misitraka ny fahatsarana sy fahafenoan'ny latabatra indray androany. Na dia feno fahatsarana aza ao an-danitra, ary na dia hovaina ho fotoka tahaka ny fahatsarany lanitra aza ny fahatsarana misy eo amin'ny fiainanay. Na izy zavatra ratsy hoe sorona na izy zavatra tsara ho ampiana, tsy izany ny tena iantoka. Ny tavanay tsy hilatsatra amin'ny maso intsony fa ianao. Tena ataovy mahay misokatra ho amin'izany fahamarinana izany no fony rehetra izay tonga manatrika eto. Vavaka ho an-tsiraray avy amin'izay mety ho manahirana azy. Ianao ilay Andriamanitra ny fahafenoana, mikarakara ny fanahinay, mikarakara ny ainay, fa mikarakara ny tenanay ihany koa ianao. Tsarovy ny zanako rehetra tonga eto androany maraina. Eo amin'izay mety ho hady lalovany, tafio-drivotra hatrehany, fahasarotana misy, fanoherana mety hiainany, mba sokafo ny lalam-piainana tokony ho azy tompo. Satria anao izy. Ianao ny ampandresy ny zanakao. Dia misaotra betsaka Jesosy fa ianao teo amin'ny lalan'ny famonjena, ny tomany mafy teo amin'ny toeranay, mba tsy tomany izany intsony izahay. Misaotra fa androany inonay amin'ny fonay manontolo ao amin'ny teninao sy ny latabatra izay velarinao ho voafafan'ny ranomaso rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa izay anton'ilay ranomaso Andriamanitra ny hikarakara anao. Izay rehetra tsy namboleny iray dia hongotana amin'ny anaran'i Jesosy. Raisy ny anjara fahasoavana tokony ho anao manomboka androany iray, ahatonga ny ranomasonao tsy ho latsaka. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Sy ho tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy a. Mazoto eo na vetivety ary. Noho ny amin'ny fandaminana dia tonga dia angatadalina kely fa misy asa tsy maintsy mbola enjehana. Misy pasteur mamarina fa zato dia mandeha fa mbola hisy ny vavaka sy ny fiderana amin'ny famarana antsika amin'ny fotoana ary ny tsodrano dia hitahanao ny tompo anatin'izay programa rehetra izay. Teny Jesosy daholo. Halleluja. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Anatanteraka fanatritsika dia minofa voafafan'ny ranomaso. Amen. Mety nampitomany ianao ny tsy fisina indraindray. Fa androany ataovy ampifaliana ny hanomezanao amin'Andriamanitra. Izy mahalala ny ataony. Amen. Amen. Dia alohan'ny zarana ny fandaharana eto amin'ny asa fanompoana aloha misy tamin'ny sekoly dia misy an'ity tsy haiko ity na collier na zavatra atao amin'ny tanana. Tsy volamena aloha izy ity fa ohatra amin'ny volamena ihany. Latsaka atao amin'ny sekoly dia izay misy lacroix kely ilay izy. Izay tompony dia mba manatona azy azafady raha ohatra ka. Dia tandremy sao dia anankiroa ilay tompony fa raha ihany fa manana fahendren'ny Solomon tsika zaraiky roa ty raha ohatra ka. Anankiroa ny tonga eto. Alléluia. Ya. Rehefa avy eo mijanona ny tanora sy ny club d'enfant ny amin'ny fotoana mahazatra izay iarahantsika. Ankoatran'izay raha hariva ho an'izay afaka makany Allemagne dia any pasteur Rodolphe no mizara tenin'Andriamanitra. Rehefa tsy afaka makany ianao satria ny avion totra vao tamin'ny maraina ny ainga, tara ianao zany dia hvkl-mission events ao amin'ny Facebook manao direct dia mba afaka manaraka an'izay tsika. Eto mba afaka foana mpanompon'Andriamanitra izay manatanteraka ny asany. Ankoatran'izay ny misy vondrom-bavaka sy fiombonam-bavaka sy fiangonana miara-miasa amin'ny hvkl-mission isaky ny sabotsy hariva sy ny alahady ho an'izay tsy manana fiangonana afaka mandray sakafo any anatin'ireny foantsika. Misy eo Antanimena, misy any Fort du Chêne, misy any Mertsiatosika, misy Rivonomamo, misy Tsirony Mandidy, misy Mahintsy, hatrany Antsirabe, Manakambahiny, ao Atsimon-drano, ao amin'ny Cornelio ary
eny ambomanga kely sy ambolokandrina araroty reny fotoany reny akoatran'ireny misy ny sekoly isan'andro latsinainy ka hatramin'ny larobia amin'ny fitora sasany amin'ny fitora ka hatramin'ny valora sasany etsy amin'ny supérieur Analakely dia ny latsinainy manokana sekoly mpamana olana talata sekoly mpanasitranana ary ny alarobia sekoly ny fanambiana toetra zay eo amin'ny supérieur Analakely no ahafahanao manaraka an'izany. Entanina manokana zoma dia fotoanan'ny tanora eto amin'ny efatrora dia mifanentantsika samy tanora mino aho fa ny akamaroantsika reto tsisy mihoatra ny 7-20 taona dia dikan'izay tsy tafiala ao anatin'izay ianao zany fa manentana ny tanora mba ho vovonjy, manentana ny tanora mba hahita fifaliana ohatra ny ianao nahita fifaliana androany, manentana ny tanora mba ho afaka koa raha misy tanora ny mitomany foana dia ianao mitsikitsiky eto dia mba ararotin'izay ararotin'izay tonga ny fanambarana ny amin'ilay fotoam-bavaka tanterahany any Stuttgart any Allemagne dia misy fiovana kely zany le izy zany afaka mandeha aingana ianao raha ohatra ka tratranao tsy misy fotoam-bavaka androany zany sabotsy fa miova raha pitso. Halleloja, afaka tsika zany raha pitso miaraka amin'ny ray aman-dreny ny tanjosika dia ahery ampanahy atrany amena mba tsy ho lany solika tsika fa afaka ny miazakazaka tsara miaraka amin'ny tompo. Azadino ny radio 90.8 sy ireo fandaharana maro samihafa amin'ny ainao manjery mino aho fa ianao dia voafafan'ny ranomasina. Halleloja, tsisy meme mihitsiny tsika nefa rehefa meme tsika dia afaka ny ranomasina. Le meme moa zany mifaly fa tsy meme ohatry ny adala. Ataotsika hitsangana ary ataotsika hitsangana dia ataotsika hisaotra ny tompo afaka manatanteraka indray izao fanaty zao injiro aty anoloana arany tananao ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay misaotra ny amin'ny zavatra rehetra zay efa nitranga sy mbola tsy nitranga Andriamanitra zay mety nampitomany sy nampifaly dia mankasitraka anao zay misaotra tompo satria ny teninao dia fanasy fiainana ary mifanatrehanao dia fa avokisam-pifaliana zany no iainanay isan'andro san'andro Andriamanitra. Androany manokan'izay ampifaliana ampifitiavana ampitiavana no anoranay ihany koa ny fanatitra fa volonkarena sakrifisy zay rehetra atao am-ponay Andriamanitra ianao mahafantatra an'izany. Tsarovony tsirairay avy, tahiony tsirairay avy, vangiony tsirairay avy Andriamanitra fa ianao Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta no ilainay. Dia misaotra tompony amin'ny fahafahany tsirairay avy nanatanteraka an'izany ho anao mivoninahitra tera laza mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy voninahitra Andriamanitra. Zao lay mahantra tsaroko eto izamoa efa very tena jamba nanjeny andro laveniao ny ota nanalavitray tany antsana lehibe avy niampitano hitanao tsy navelanao ho very namboatra lalany anao teo amin'ny tsy azo ale nafoinao ny lapanao atongay fonenanao ka teo amin'ny azo voalony trosako tsy andevony otintsonyao tonga feny fanantena saotra Jesu no ny rana misaotra Jesu voadio
avianaty aizinao fenoinao fazavana. Halleluja. Da tsika rahirany me voninahitra an Jesosy hoe voninahitra ho anao irery. Alléluia. Alléluia. Mahay zavatra Andriamanitra. Tao anatin'ny saiko teo nisy dilemme be hoe inona ary ny direkta ho arahana Arariva, dia avy any Stuttgart sa avy any Afrika. Ary hitako samy mampiasa saina daholo ny tsirairay avy hoe tsy analakely sa ho aizy. Mahay zavatra Andriamanitra. Ndao injirona ny tanantsika dia ndao tsika isotra ny tompo androany. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay ny amin'ny zavatra rehetra. Milaza amin'ny fahamarinana ianao androany. Androany Andriamanitra dia betabe izay ranomaso efa latsaka izay. Fa androany manokana raha mbola isy ny ho latsaka Andriamanitra dia mba ho ranomasom-pifaliana amin'izay. Satria fantatray fa ianao Andriamanitray nefa niditra tsehatra ao anatin'ny fiainanay tsirairay avy. Dia mankasitraka Tompo ny amin'ny zavatra rehetra izay voaraina hitetry ny amin'ny teny ny amin'ny fiainana. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Raisy ny tsodrano izay tonoana amin'ny anaran'i Jesosy. Hitahanao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindrafo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka anomenao fiadanana. Mandehana fa amin'izao sisy izao efa voafafa ny ranomaso, efa hivadika fifaliana zany. Ny zavatra rehetra miara-miasa mahasoa mapety ny fiainan'ny tsirairay avy. Tononona ny fahamarinana izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Zareo fahasoavana ary fahasoavan'Andriamanitra natozao fahasoavan'Andriamanitra natozao. Halleluja. Tainy Jesosy tompoko.